Hatreto aloha dia mbola larana faefatra no misy sy ny malagasy amin'ity lalon'nosy atao any Maorisy ity nahazo medaly volamena 3, volafotsy 4 ary medaly alimy 2. Ny fibatana fonjam-bohy aloha hatreto no tena misongadina. Ny fibatana fonjam-by zay nahazo medaly volamena 3 io takariva io zay ity taranja ity zay mitondra avo hatrany ny voninam-pirenena amin'ny fifananana iraisam-pirenena zay hatreny profonjany zay medaly volamena 3 azon'izay sady inona fa mbola hiakatra izay medaly volamena azo nisy olo tena malagasy izay. Larana voalohany kosa ilareno manana medaly 7 ka ny 7 amin'ireo dia volamena. Larana faharoa no misy any Maorisy Papetrano nahazo medaly volamena 2 ka volamena ny 9. Fahatelo i Seychelles manana medaly 12 ka volamena ny 5 amin'izy ireo. Iverina eto an-tanindrazana indray tsika mahakasika ny baolina kitra eto toerana zay misy fandraisany amin'ny CAN 2024 atao any Egypta any ihany. Norombahan'ny ekipan'ny les élites na i Sénégal tokoa mantsy ny amboaran'ilay fifananana baolina kitra ho antsika génération 2000 na ireo ankizy latsaky ny taona 2000 naterany nikarakarain'ny Orange Madagascar sy ny Ligue Nanalamanga fifananana zay nampitondraina ny anarany Orange Kitra mini CAN 2024 Egypta androany teny amin'ny LGK Plus Stadium Bypass mo nanaovana famaranana tamin'ity fifananana ity. Efa taorian'ny fandakana tiro au but 3-2 voanivoaka ho mpandresy nanoloana ny ekipan'ny Mivan FC na i Cameroun ka voaositra ho tompon-daka tamin'ilay fifananana baolina kitra ho ansokajy génération 2000 no karakarain'ny Ligue Nanalamanga sy ny Orange Madagascar ny ekipan'ny les élites na i Sénégal. Nisaraka adisala samy tsy nisy ny tokony rotota tao anatin'ny 20 minitra indroniditra. Izany dia afantatra taorian'ny famaranan'ny Orange Kitra mini CAN 2019 Egypte natao androany teny amin'ny LGK Plus Stadium Bypass. Nitana ny larana fahatelo kosa ny ekipan'ny RMD na i Namibia rehefa nandresy ny ekipan'ny Sabnam na i Guinée tamin'ny Saronouray. Teo amin'ny manasa-dalana voalohany moa dia aresin'ny Mivan FC na i Cameroun tamin'ny Saronouray RMD na Namibia. Manarak'izay dia tamin'ny sateriny ohatrany nandavon'ny les élites na i Sénégal ekipan'ny Sabnam na i Guinée teo amin'ny ankatoko famaranana faharoa. Ankoatr'izay dia voasafidy mpiantsatokazo mendrika indrindra ijomo avao amin'ny Mivan FC na i Cameroun. Ileka mpilalao avao amin'ny les élites na Sénégal kosa no voaositra mpilalao mendrika indrindra. Hita tamin'ity fifananana ity fa mendrika ireto ekipa efatra tonga teo amin'ny dingany manasa-dalana ireto. Tamin'ity fitaom-pamaranan'ity ihany koa moa nanoloran'ny Orange Madagascar ny fanamiana ho an'ireo ekipa 420 mpandray anjara izay tsy ahivina hatrany fa samy mitondra ny anaran'ireo ekipa afrikanina ny faninana tany amin'ny CAN 2024 natao tany Egypta. Teo mpamaranana dia ansotra sy nakasitraka ireo mpandray anjara rehetra ny Ligue Nanalamanga sy ny Orange Madagascar. Izy ireo izay nampanantena nikarakara hetsika ho amin'ny tanora sy ankizy mpity baolina kitra malagasy hatrany.